Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni fampalalam-baovao. Miantso ireo zanaky ny fiangonana anangana ny andrimaso ankehitriny ny avy eo anivon'ny FFKM manoloana ny fiatrehana ny fifidianana manentany amin'ny ijerena ny fanatsarana ny lalam-pifidianana izy ireo mba hisiany ny fifidianana marina sy madio ary mangarahara. Miverina misokatra ny fanondranana volamena eto Madagasikara araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minitra omaly sy afaka ny anondrana avy hatrany ny vokatra ankilan'ireo mpandraharaha isam-bola andrasana amin'ny fametrahany ministeran'ny arenan-kibon-tany ireo fepetra samihafa voarakitra amin'ny régime dollar na ny didim-panjakana mikasika ny fiariana volamena manomboka izao. Trano lehibe iray ahitana rihana telo no norontana teny Behoririka ny maraina teo tokony ho tamin'ny 4 ora. Olona miisa 5 no namony ainy vokatra izany ary 7 avitra somatsara. Ho amin'ny maresaka any ivelany, iray volana mahery taoriany horohorontany mahery vaika tao Turkia, manao antsoavy mikasika ny fitsaboana tsy zarazara misy any an-toerana amin'izao fotoana ireo fikambanan'ny mpitsabo. Mbola maro ireo mipetraka anatin'ny trano fandraisana n'ireo trabony ary miaina anatin'ny fahasahiranana. Zoma raiky amin'ny telopolo martsa 2024 ankafaliany indray tony kilasy mokivavy no hitsidiana ny tokantranao amin'ity alina ity. Asaina mpanajana isika rehetra ny tokantrano anaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vavao ary miantso ireo zanaky ny fiangonana anangana ny andromaso ankehitriny ny avy eo anivon'ny FFKM manoloana ny fiatrehana ny fifidianana manentana ny amin'ny ijerena ny fanatsarana ny lalam-pifidianana izy ireo mba hisiany ny fifidianana marina sy madio ary mangarahara raha ny nivoatra nandritra ny fiaonam-be voalohany ny FFKM no tanterahina tetsilafy ny andidin'izay entiny Abraham Randriamanana. Teboka isan'ireo nisongadina no diniana nandritra ny fanatanterahana ny fiaonam-be voalohany ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara niarahana tamin'ireo solotena avy amin'ny fahefa-piangonana manerina ny faritany 530 teo ambany fitarihan'ireo filoham-piangonana 4 ny mikasika ny fifidianana ho tanterahin'ny firenena amin'ity taona ity. Manentana ny amin'ny famelomanaina indray ireo ratsamangaka ny FFKM sy ny andromaso FFKM izy ireo nandritra izany. Ny andromaso FFKM izay manana andraikitra manoloana ny fifidianana. Mahatsapa ny FFKM fa mitombo ny fifampiantsiana koa manamafy ny antso izay efa nataon'ny FFKM hitandrona hatrany ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana ary ny fihavanana ka ampitsarana ny herisetra amin'ny endriny rehetra sy hanangana ny andromaso FFKM izay andraikitra ireto ny fanabeazana olom-pirenena vanona mba ho kristianina mijoro sy mandray andraikitra amin'ny firenena fampanjakana sy fiarovana ny fahalalahana ny sofototra mahaolona sy mifanohitra amin'ny famaritan'ny fiangonana fanaraha-maso ny fikarakarana fifidianana mieloha mandritra ary aoriny ny androm-pifidianana manerana any Madagasikara. Hitandroana ny rariny sy ny hitsiny eo amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara. Anisan'izany miady amin'ny kolikoly sy ireo fihetsika miendrika fanaparam-pahefana maro samihafa. Namafisin'izy ireo nandritra ity fiaonam-be ity ihany koa ny fanentanana ny amin'ny ijerena ny fanatsarana lalam-pifidianana mba hisiany fifidianana marina madio ary mangarahara. Miatrika tom-pifidianana sika izao koa miantso indray ny FFKM mba handray andraikitra tsy hitaredrehetra isoratra anarana sy anamarina ny firaketan'izany ao anaty lisam-pifidianana ary ho vonona hifidy ho fanorenana sy fanarenana ny firenena. Manentana ny ratsamangaka rehetra tandrify ny fanomanana ny fifidianana mba hanamora ny fanamarinana rehetra. Manentana ireo ihany koa hijery ny fanatsarana lalam-pifidianana mba hisian'ny fifidianana marina sy madio ary mangarahara. Ny fahamarinana
mananatra havony firenena ho niobolana toko 770 ito ihany amin'ny faritany FFKM 530 ny fiaonambe izao ny fiafaran'ny volana Mesy ny fiandohan'ny volana Jona ary ho farana ny eto Antananarivo ny faran'ny volana Aogositra hatramin'ny 2 Septambra. Fahemtra ny faha 12 ny volana Aprily ho avy izao ny famaranana vonjimaika ny lisitry mifidy isaky ny district raha toka ny faha 10 ny volana Aprily izany teo aloha raha nambarany avy eo anivon'ny seni antony izany ny mahandro sy fiasana ny alatsinainy Paska hatreto efa manomboka manonta print ireo lisitra ny raha tsy mangaika isaky ny renivohim-paritra ny lisitra izay apetraka eny anivon'ny fokontany Tsiraray ahafahan'ireo mpifidy manamarina ny anarany fanampanazavana. Fahafolo ny volana Aprily ny tokony voafaritra hoe amaranana vonjimaika ny lisitry mifidy kanefa no ny fangatahan'ireo ratsamangaika isa-tsokajiny avy any amin'ny boriboritany izay tokony handray anjara amin'ny famaranana vonjimaika ny fahafolo ny volana Aprily io dia nataony talata fa 12 ny volana Aprily zany satria mifanojo amin'ny alatsinain'ny Paska le fahafolo ny volana Aprily dia misy mifanaparitahana an'izany eny anivon'ny fokontany ka amin'ny fotoana atongavan'ilay lisitry mifidy eny fokontany no manomboka ny fanisana 20 andro mba hanaovan'ny olom-pirenena fitaraina na fanamarina arak'izay hitany ao anatin'ilay lisitry mifidy. Miverina misokatra ny fanondranana volamena eto Madagasikara araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly tsy afaka ny anondrana avy hatrany ny vokatra ankilan'ireo mpandraharaha isam-bola andrasana ny fametrahan'ny ministeran'ny arenak'Ibontany ireo fepetra samihafa voarakitra anatin'ny régime de l'or na ny didim-panjakana mikasika ny fiariana volamena manomboka izao isan'izany ny fananganana ny commission de l'or na ny guichet unique ikirakirana ny antota-taratasy ilaina amin'ny fahazahoan-dalana anondrana volamena. Yves Richard. Fona ny fipetrana ampitsahatra ny fanondranana volamena nanomboka ny 5 Septambra 2024 araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry minisitra Omaly fa 20 ny volana Martsa nankatoavina ny didim-panjakana mikasika ny fitantanana ny seha-piariana volamena na ny régime de l'or vaovao arak'izany ka mizara folo mazava ny teboka voarakitra anatin'io teboka izay ahafahana manara-maso ny volamena sy ny fampodiana vola vahiny ankapobeny. Dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny crédit documentaire confirmé irrévocable ny régléna ny transaction amin'ny volamena l'exportation maninona no nanisy an'izay dia satria rehefa ohatra ka crédoc nanaovana ny transaction ny régléna ny transaction dia tsy antrany tsy ny mpanafatra sy ny mpanondrana intsony no mandeha ny izay fandoavana ny fanondranana izay fa eo amin'ny banque ny exportateur sy ny importateur ary izay zany tonga dia ahafahantsika miassurer an'izay rapatriement de devise zay. Ny faharoa dia ny fanafoezana ny fotoana fanaovana le rapatriement ho an'ny fanondranana volamena raha ohatra ka ny amin'ny code de change zany dia eo amin'ny 3 volana ny fanaovana ny rapatriement de devise dia amin'io décret vaovao mifehan'ny asa volamena io dia natao 2 volana izany ny antony dia satria mba hahafahantsika zany hoe ao anatin'izay natao ny fanadiadiana tokony raha ao anatin'ny 2 volana tokony efa ho tafody tokony efa vita daholo ny transaction bancaire rehetra mikasika an'le fanondranana ka mba tsy hoe ahafahantsika manao an'le apurement au niveau an'ny FINEX na le finance extérieure ao amin'ny DOF moa misy an'io direction des opérations financières ao amin'ny MEF reny manaraka n'le resaka rapatriement. Tsy afaka ny anondrana avy hatrany ny volamena ankilan'ireo mpandraharaha araka ny nasongadiny ministry ny arenak'Ibontany androany mbola anatin'ny fametrahan'ireo teboka samihafa amin'ny ministera amin'izao fotoana izao ny fanomanana izay mety handeha ambolana maro ka orian'izay vao miverina amin'loany ny fanondranana ho an'ny mpandraharaha mafeno fepetra ny fepetra izay namafisiny ireo mpandraharaha fa tokony anafoana ny trafika antsokosoko ary anatsara ny fitsibidalao mahakasika ny fanondranana ny volamena. Tsy maintsy miandro 3 taona ve vao afaka namerina izay zavatra zay. Faharoa manaraka an'izay angamba zany dia hoe miasa moa zany ny fanjakana isorana azy nanokatra azy ary engany mba tsy mitatsina angamba nireny zavatra ny tranga 5 amby 20 3 amby 70 volamena vadika tsy tsetretretra reny.
zany hoe raha ny tokony ho izy zany fahitako azy dia tokony voaka ny ataontsika hoe ny octroi de permis ny renouvellement sy ny karazany satria vitsy isany manana permis à jour zany am'izao raha tsy alentsika ny pacte de données ny BCNN dia ao anatin'izay moa zany rehefa mivoaka ny fahazavon-dalana manara-dalàna daholo ny rehetrarehetra dia ao anatin'izay rehefa mazava ny principe dalao satria hatreto ny vitsy de vitsy ny banky mampindram-bola amin'ireny mpandrarahana finarahana reny ankibony tany reny indrindra fa ny ataontsika hoe mpandrarahana madinika ny permis de recherche exploitation zany ka raha ohatra ka tena hoe mazava ny principe dalao rehetra dia mety homoramora kokoa na ny afahana zany tsy io nge tsy isy olana morona vola avy any am-paosiny hoe zako nanambola avy any an-danitra na vaiza fa vola kely tadavina zany mampiasaina tsikelikely afahana manao an'le asa fitrandrahana. Nisongadina ihany koa ny fametrahana ny comptoir de l'or sy ny guichet unique hikarakarana ny antotan-taratasy ilaina amin'ny fanondranana ny volamena. Mitoy ihany koa ny fikirakirana ireo fangatahana ny fahazon-dalàna hitrandraka arena Kibonitany Anarivony. Eo anivon'ny BCMM masaingy maro ny masotsivana sy ny fepetra ary misy ny boky nandraikitra. Ny fisian'ny fanondranana ny tsokosoko tafahoatra ny volamena no nandraisana ny fepetra nampitsarana ny fanondranana. Ny 5 septambra 2024 raha iverenana. 2.5 kilao fotsiny ohatra ny volamena voapirofo. Ho voaondrana ara-dalàna ny tona 8.2024. Raha toka tafiakatra 15 taonina ny voaondrana ny tsokosoko. Araka ny tarehimarika azo avy amin'ny fanadihadiana tany Dubai, izay lohalaharana amin'ny fandraisana ny volamena. Ny vola very izay nitedy bidy 5,700 tapitrisa dolara Amerikanina raha nitatitra. Lanja ny volamena nivoaka ny tsokosoko sy ny vola very izay mampanany mpanara-baovao mbola ambonin'izay, ka tokony isian'ny tatitra mangarahara ho an'ny daholobe, raha tsy ilaza fa tsy izay fanadihadiana tany Dubai izay. Fanontaniana mipetraka ihany koa ankoatr'izay hoe maninona ny volana vitsy alohan'ny ifarana ny fiapito-piasan'ny filoha, vao irosona ny fahafahana manondrana ny volamena, raha toka nakatony izany nandritra ny 3 taona. Tsy misy ankilany fepetra nondraisana tamin'ny fitrandrahana ny vokatra eny fotony izay nitoetrany. Ireo vokatra eny foton'ireo izay lasa aiza avokoa noho izay tsy azo eritreretina ho nihodina eto amin'ny tsena anatiny avokoa. Fa raha vavao mikasika ny seha-piarina lavanila kosa indray, ny fanalalahana ny seha-piarina araka ny lalàna laharana 7.0 no nosafidian'ny mpanondrana lavanila mivondrona eo anivon'ny SEVAM na ny syndicat des exportateurs de vanille de Madagascar ho vahaolana aingana anarenana ny seha-piarina manoloana ny krizy lalovana amin'izao fotoana, izay ihany koa ahafahana mamarotra ny vokatra isorohana ny surproduction izay mbola ahina hiakatra trany amin'ity taom-pihodazana ity. Fanadidiny. Mandalo krizy lalina indrindra amin'ny lafiny surproduction ny seha-piarina lavanila amin'izao fotoana araka ny fampitambo nataon'ny mpanondrana mivondrona ao anatin'ny SEVAM na ny syndicat des exportateurs de vanille de Madagascar omaly. Tombanana hatramin'ny 3 taona ny tahiry na ny stock, tsy mbola lafo ny taom-panondranana 24 raika amin'ny 24 sy 12 roa volana tsy farana ny taom-panondranana 12 ary andraisana ny taom-pihodazana 13 efatra amin'ny 12 tsy misy afa-tsy 25 taona ny vokatra voaondrana, izany hoe isy 520 taona indray araka izany ambonin'io tsy ho isy mpandray. Raha telo ny safidy narosan'ny ministera ny varotra nandritry ny fionana tamin'ny mpanondrana teto Antananarivo ny 17 ny volana Martsa lasa teo. Ny fanalalahana ny seha-piarina no vahaolana tokana ho an'ireo mpanondrana teo anivon'ny SEVAM. Ny teboka faharoa zany no tazomina dia ny hoe aloha alalahana tanteraka ny sehatra araka ny voalaza ny lalàna 97 046 di 4 novembre di 1997. Mazava be zany. Io tsy niraisina fahatany io fanapa-kevitra io fa nohona fijerena ny zavamisy any atoerana. Ny zavatra misy amin'izao dia tsy sasatra izay no mamerina fa tsisy mpividy ny vanille. Mbola any amin'ny 20% raha ny capacité d'exportation tsika ny lasa. Mbola tsy nahazo vola zany ny tatsaha amin'izao tsika miresaka izao. Nefa ny fanapa-kevitry ny fanjakana raha nametra ny CNV io dia hoe mba hitsinjovana ny tatsaha. Hoe mba ahazo tambirim-bidy mba haradrary ny tatsaha dia nametraka ny rafitra CNV. Ny zavamisy anefa ny androany tsisy mividy mihitsy. Raha taloha ny heverin'ny fanjakana fa hoe mahandray vola ihany ny tatsaha fa kely
androany nge tsy mandray vola mihitsy ny tatsahy any ka ararotiny olona tsy misy akoatr'izay ny ahafahana mamaritra aingana ny vokatra isoroana izay surproduction izay io ihany koa no ahafahana anome antoka ireo mpandray ny vokatra mahazatra ho azy ireo toy ny any États-Unis sy Eropa ary ahafahan'ny firenena mitazona ny toerany amin'izay tsena ny lavanila izay eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Resabe ny vahaolana akoatr'izay ho iatran'ny ny mpanjara izay mitaky ny fitondram-panjakana irosy tsy misy atakandro amin'ny fampiarana izany. Ny vanilla tsy tamin'izao fitondrana zao ange no hoe nalalan'izao tontolo zao fa hoe manana la vanilla qualité tsara indrindra maneran-tany ny Madagasikara tsy tamin'ity fitondrana ty nge hoe vao nanondrana vanilla makany ivelany Madagasikara fa kosa misy zany ny lalana izay niraisina tamin'ity fitondrana ity hita fa hoe tsy mety tsy mahavaolana aoka mba hiverin-dalana satria mijaly amin'ny vahoaka ny fanjakana dia tokony hitondra vahaolana tokony taridalana an'ireo mpandrarah reo irona mitsaratsara kokoa fa tsy sanatria hoe lasa le vahaolana eritreretina hoe andeha anampy dia iny ndray lasa hoe mamono ny mpandrarah. Telo ratsaivina ny teboka nampisafidiana ny ministera azy ireo nandritry ny fionana ny 17 ny volana Martsa. Akoatra io fahalalahana no safidian'izy ireo io, teo ihany koa ny fametrahana ny CNV sy ny prix plancher $900 ary ny fametrahana rafitra vaovao andrindrana ny CAP-arina sy hitadiavana lalam-barotra izay nomen'ireo mpandrara lamosina avokoa. Malony izay antsoantsony ny safidy ny mpandrara izay mbola anana ny fahasahiana iziriziry amin'ny fanapakeviny ve ny ministera ny varotra mikasika ny CAP-arina lavanila. Fa lafim-baovao hafa kosa indray trano lehibe iray ahitana rihana 3 no nirodana tetsy Behoririka ny maraina teo tokony ho tamin'ny efatra maraina olona misy 5 no namony ainy vokatra izany ary 7 avitra somatsara nisy ny mbola nosikirina tao amin'ny vato tao ambanin'ny vato ary mbola velona somatsara hatramin'ny 2 ratolakandro nisy ny olona hafa mbola tototra ary mbola nitoy ny fikarohana fanadidina mikasika izay entiny Ilarina Soloniaina. Ny maraina teo tokony tamin'ny efatra no nirodana ity trano misy rihana 3 ity izay ahitana fianakaviana maro ary olona misy 13 mpanofa trano sy tompo-trano no tao anatiny raha ny fitantaran'ny mpiray vodi-rindrina. Olona misy 5 no namony ainy vokatry ny firodanana. Olona 7 hafa afatra somatsara ary afaka namonjy hopitaly. Nakany amin'ny garage efa aty amin'ny côté droit ile izy dia nirodana nakany zareo dia mbola niteny le tompo-trano hoe ato fa rehefa avy eo moa samy koropaka nitady an'ilay velona taty ambony dia tsy izao zany zareo vao misikotra hoe sao dia mbola ao. Dia roavavy zany nefa confirmé hoe maty nefa razana mivoaka teo roavavy mpiray tapo 21 d'année izy roavavy. Tamin'ny efatra le zavatra niseho adiny tsy haiko firy zao adiny 4 mahery izay ny pompier teo fa tena misaotra amin'ny pompier fa tena 10 minitra amin'ny pompier dia tonga. Izay ny zava-nisy teto 3 étages le trano dia fianakaviana mpanofa trano anankiroa zany izy ny rez-de-chaussée efa inoccupé efa abandonné ny rez-de-chaussée fa premier étage nisy mpanofa 2 dia 2e étage sy 3e étage. Tovovavy iray hafa no velona somatsara na nisy adi-pamantaranandro maro aza no nisy kirana azy tao ambanin'ny vato sy biriky. Tamin'ny 12 teo izy no tafavoaka ny mpamonjy voina.
olona iray hafa no mbola karohina hatramin'ny roa tolakandro teo tsy misy azo niraisy natao anatin'ity trano ity potika tanteraka hatrany amin'ny fotony ny fisian'ny rotsakorina misesy hatreto no voalaza fa antony anjeran'ny trano efa nisy ny baiko ny amin'ny tokony andravana ny trano avy amin'ny faritra Analamanga raha ny fanazavana saingy nanao fangatahana teny amin'ny fitsarana ny amin'ny tsy anaovana izany ny tompony ka izao ny anjera izao. Fanogiazan'ny mpitandron'ny filaminana sy ny vatany Malariva ny fitaovan'ny orinasa La Gazette de la Grande Île. Fanatanterahana didim-panjakana no nataon'izy ireo manoloana ny fitorinana nataon'ny orinasa Jirama mahakasika ny trosa tsy voaloha hatramin'ny taona 2014 trosa izay mitetina 400 tapitrisa ariary. Niakatra fitsarana androany ankilany Ilola Rasoary Maharo tompon'ny La Gazette de la Grande Île. Fanampanazavana mikasika izay. Taoriny disadisa ny fitorin'ny orinasa Jirama ny tompon'ny orinasa misy ny La Gazette de la Grande Île ny roso tamin'ny fanagiazana ny fitaovan'ny La Gazette ny mpitandron'ny filaminana omaly 30 martsa. Fanagiazana izay voalaza fa fanatanterahana didim-pitsarana manoloana ny trosa tokony alohan'ity orinasa ity amin'ny Jirama. Miovaova tsy mitsaha mivoatra ny toedrarà. Resaka fanalambaraka no voalaza fa Antony Torina ny tompon'ny La Gazette tany am-piandohana. Izao miampy resaka fandoavana trosan'ny Jirama hatramin'ny taona 2014 izay mitetina 400 tapitrisa ariary ka tonga amin'izao fanagiazana ny fitaovana izao. Nisy gendarme Rongobasy miaraka amina huissier anankiray dia nisy tanora 5 koa tonga niditra tao aminay. Dia izy aloha nandondona dia nampidirina dia rehefa niditra izy dia hoe mitondra n'ity taratasy ity zahay. Tsy nahandra ny lehibe nefa izy fa tonga dia niteny hoe ity misy taratasy avy amin'ny fanjakana fa perquisitionnena daholo ny entanareo rehetrarehetra ato akoatra ny dossier fa izy hoe ianareo dia hoe huissier zahay natorina anay taratasy anankitelo. Dia le taratasy anankitelo io zany milaza fa perquisitionnena daholo ny haninanay dia nisy finina nampanaovina hanina tao zany dia tonga dia hoe zao ankehitriny zao nareo dia entina daholo ny entanareo. Dia moa nangataka hoe iza nandefanareo fanjakana nandefanay izy asa mpanjakana nao taonay dia inona ny antony nanontany ihany koa zay hoe inona ny antony dia hoe resaka Jirama dia Jirama oviana tao amin'ny 2016 dia nravana dia tsy manana vita ny bureau anankidimy bureau ny PDG bureau ny directeur général ny PAO ny rédaction ary ny bureau administratif anay zany. Mbola misy midy le armoire dia netiny zareo miaraka amin'ny dossier satria misy dossier be dia be koa any anatin'le armoire zay tsy anona dia hoe mentionné vanay fotsiny ity fa zay ny baiko. Noho ny fanakatonana sy ny fanagiazana mpanao gazety maro no very asa tao anatin'ity olana ity. Nitondra ny heviny mahakasika ity raharaha ity ny olavitry ny mpanao gazety manaja ny fahalalan'ny fahefampitsarana ny OGM hoy ny filohany androany ary isan'ny anao fanadihadiana ihany koa momba ny tranga. Fomba fiasa eto anivon'ny raoan'ny OGM ny antsointsika hoe mamafa fanafoezana ny hoe manamarina manadiady fandraisana andraikitra. Dia ao anatin'ilay hoe fanadiadiana zany sika izao satria sika saro-piaro amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety. Fahaefatra napetraka ihany koa tao anatin'ny fanambarana hoe tsy vo izao no misy tranga toy izao fa rehefa mafanafana ny raharaham-pirenena dia metraika misy mpanao gazety miatra ny voka-dratsiny izany, hiara ny voka-dratsiny izay dia manaitra ny sainy rehetra voakasika amin'ny hoe asa fanaovan-gazety ny raoan'ny OGM hoe asa fanaovan-gazety manao ahoana moa zany ny tiatsika ho apetraka eto amin'ny firenena satria ny mpanao gazety
dia mampisitraka an'ilay zoany olom-pirenena zo fototra hahazo vaovao maro lafy mangarahara malalaka dia mila mandinika ao anatin'izany satria efa betsaka ireo mpanao gazety a mialatsiny amin'ny teny frantsay hoe victime anyresaka fanafangarona ny tombontsoa politika sy ny tombontsoa ara-toekareny ao anatina orinasa-gazety. Samy hafa mantsy ny asiana fanendrina kely any, samy hafa ny antsoina hoe ligne éditoriale sy ny fironana politika an'ilay orinasa-gazety. Tsy fitoriana mahakasika ny asa fanaovana gazety ity fitoriana ity raha ny fanazavana antony mbola anaovany olavitra fanadihadiana tsy aivina tsy voasamba no nisy fitoriana tahaka izao ny orinasa la gazette de la grande île efa nisy ny fitoriana banky iray tamin'ny lahatsoratra an-gazety nataony tamin'ny taondasa izao indray tonga amin'ny fanagiazana ny fitaovan'ny orinasa andrasana noho izany ny valim-pitsarana. Dia izay ihany koa mamarana ny tapany voalohany fampahalalam-baovao amin'ity alina ity manome fotoananao aoriany doka varitra fohy. Finday kado smartphone na vaovao be S Prime finday raitra ifandraisanao maharitra amin'ireo akaiky anao amin'ny vidiny 399 000 ariary. Misy fihenam-bidy koa amin'ny finday iFill Prime, FM Prime sy ny Mifi 4G. Tonga vahaingana any amin'ny Telma Shop anjifan'ilay ho anao. Telma, safidiky numéro 1 malagasy. Nisy rivotra fofofo be ny teny etsah feno varim-bazaha nanebina daholo voanina voaloboka sy voanjo ary ny fangaro ka nanome ny biscuit complet gouty mampavitrika antsika isan'andro. Biscuit complet gouty vita avy amin'ny lafarina feno otrikaina hoanindreo te ho salama sy atanjaka be. Gouty mahameriny anio. Tavaverina indray ato amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba tony kilasy tongo vavy asaina hatrany isika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Anokafantsika izany misokatra ankehitriny ny tranombarotra Kibo vaovao ho amin'ny etsy Tanjombato ny Kibo izay tranombarotra manana ny mampiavaka azy amin'ny fanampiana ireo mpanjifa amin'ny alalan'ny fanomezana sy ny tolotra malalaka na ny Kibo cash and carry amin'ireo karazana entana ilaina amin'ny andavanandro. Abraham Randriamanana. Nisokatra nanomboka tamin'ity volana martsa ity ny toeram-barotra Kibo vaovao ho an'ny eny Tanjombato. Miavaka ny fandraisana ireo mpanjifa ary manampy amin'ny fisitrahan'izy ireo ny entana ilainy anitra ny barotra Kibo amin'ny alalan'ny Kibo cash and carry. Raha azavaina tsotsotra dia varotra amin'ny atsinjarany sy ambongadiny ho an'ny olon-tsotra sy mpandraharaha. Midika izany fa na ohatra entana singandray na baoritra ray na palety ray ny vidin'ny olona iray ato aminay dia vonona eo eo izany le entana. Izay mampatonga an'ilay magasin ohatrany hoe magasin dépôt satria sady fivarotana izany ato ohatrany hoe fametrahana entana. Ny tanjona ny magasin Kibo dia no akaiky ny mpanjifa hatrany. Anisan'izany ny tolotra amin'ny vidiny mirary ary tena mirary. Amin'ny alalan'ny fomba fivarotana tianina koa iny izany tena anisan'ny tsindriana manokana na hoe surtout izany amin'ny fandraisana ny mpanjifanay ato anaty magazay.
Ankoatra ny fanjifana eny an-toerana, azon'ireo mpanjifa ihany koa ny miantsena amin'ny alalan'ny tranonkala sy ny internet raha ny fanazavana. Ahitana ireo havokatra eto an-toerana sy avy any ivelany ny tranombarotra Kibo. Ny anisany mampiavaka ny Kibo koa dia ny fanananay tranonkala fivarotana, izany hoe site e-commerce. Izany hoe ny olona tsirairay avy dia afaka manjifa ireo entana izay misy ato magasin any trano tsirairay avy any na any amin'ny toeram-piasany any, dia zakay no milivre any, izany hoe tsy mila mandeha lavitra intsony izany ilay olona fa na miasa ary izy dia sady afaka manao commandeny dia tonga eo aminy ny entana. Miezaka mihitsy aloha izany izay mametraka ny vokatra eto an-toerany hoe anatin'ny priorité anay. Hatreto alohany 40%, izany hoe efa-polisan-jato ny produit ato magasin dia avy eto an-toerana daholo. Ireo mpamokatra manamafy ny tompona andraikitra amin'ny isokafany ny tranombarotra Kibo amin'ireo faritra hafa eto amin'ny Nosy. Lara-pameana amin'ny fandarana sa Canal Plus Impact ny asa, ny fampalalana ary ny fampitana ao anatin'izany nomena tombony manokana ireo vehivavy nandritra ny volana marsa iny. Izany vokatra naseho tamin'ny fomba ofisialy omaly mikasika izany ny horonan-tsary navoaka ny felana Razonarivelo mitondra ny lohateny hoe Ireny. Raha toka ireo reny manana fahasimbanana no nijerena manokana tamin'ny alalan'ny horonan-tsary debout tamin'ny taona lasa, ireo reny mitoka tena indray no nitodiana tamin'ity taona ity ka namoana ny horonan-tsary. Reny no soratan'ny felana Razonarivelo manana andraikitra nova ny fomba fijerin'ny olona ny Canal Plus amin'ny alalan'ny fiara-miasa amin'ireo mpamokatra sy mpanakanto. Amin'ny société de média anay manana anjara andraikitra izay anova ny fomba fijerin'ny olona moa zany amin'ny cause moa zany fa zany amina cause satria matetika zany tsika mahita zavatra manodidina eny tsika rehetrarehetra mihitsy fa tsy miato kely tsika mijery fa matetika koa tsika nefany ohatran'ny mandatsy na mijuger moa zany filazana azy tsy mahafantatra akory nefa hoe inona ny ao ambadiky ny tantaran'ilay olona. Zay zany mba tiako aseho tamin'ny tiako aseho dinay amin'ny Canal Plus aseho moa zany isa-taona momba ny zon'ny vehivavy sahirana hoe ireo vehivavy ireo ane raha sahirana mba jereo kely aloha voalohany aloha mba jereo kely ny fahasahiranany efa androny manana tantarany ireo mahasahirana anazy fa tsy tokony ho latsaina sy ho alilokiliky. Isan'ny mampiavaka ny Canal Plus ihany koa ny fisian'ny fandarana asa iarahan'ny groupe Canal Plus aty Afrika izay ahitana firenena misy 520 amin'ny alalan'ny Canal Plus Impact. Mitotaly 20 isa-taona ny asa miaraka ataon'ireo firenena 520 ireo ary isan'izany ny eto Madagasikara. Maro ny vokatry ny fiara-miasa napetraka raha tsy ilaza fa-tsy ilay horonan-tsary debout ny resaka manokana ireo olona manana fahasimbanana tamin'ny taona lasa. Zavatra tsikaritra zany dia hoe hatramin'ny nisian'ny horonan-tsary debout iny zany dia niova tokoa fijerin'ny olona ny personne handicapée. Nahazo fanampiana bebe kokoa zareo ho an'ny personne handicapée sy ny femme handicapée. Dia zay zany le impact tianay atao miezaka zany zay mampiasa ny puissance de diffusion anay mba hanampiana ireo cause toananay ireo. Isan'ny lara-pameana anatin'ny Canal Plus Impact ny asa, ny fampalalana sy ny fampitana nomena tombo manokana ny vehivavy amin'ity volana martsa ity. Omaly araka izany no naseho voalohany tao amin'ny Canal Olympia ny horonan-tsary reny miresaka ny fomba fiainan'ireo renim-pianakaviana mitokantena miady sy miatrika ny fiainan'izy ireny. Fa ho tanterahina Antomasina ny fiaonana ara-pandrarana na ny business forum ho an'ny faritra Antsinanana Analanjirofo ary Alaotra Mangoro. Ity hetsika ity izay ho karakarain'ny UDBM araka ny tapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra omaly 30 martsa 2024. Ankilan'izay ho raisin'ny fanjakana Antanana ihany koa ny hetra sy abatseranana amin'ny fanafarana entana any ivelany raha ny fampitambavao nandritra ny filan-kevitry ny minisitra. Zava-dehibe ny fametrahana ny politika mazava mikasika ireo akora stratezika misy eto Madagasikara, ny fiakaran'ny fitadiavana ireo akora stratezika izay mety tombo avy efatreny amin'ny taona 2024. Gaetan Andriatsilavo. Tsy mazavatra eto ny politika apetraky ny fanjakana malagasy amin'ny fitrandahana mirona makany amin'ny angovo azo avaozina. Mbola maro ihany koa ny lesoka amin'ny fampiarana ny lalàna
ary mifanalavitra amin'ny tanjona tiana apetraka. Nefany ny lettre ny politique sur l'énergie à Madagascar izay navolavolaina tamin'ny taona 2014 dia tsy misy mention mikasika an'ireo minerais de transition ireo ao anatin'izy io. Na ao anatin'ny nouvelle politique pour l'énergie ihany koa dia tsy misy ny mention mikasika an'izay, na ihany koa ao anatin'ny code minier aza tsy mbola misy an'ireo hoe inona no stratégie ho atao Madagasikara manokana zany, nefa ny objectif ao anatin'io stratégie nationale sur la politique de l'énergie à Madagascar io zany dia hoe ampiakarina jusqu'à 70% ny taux de dessert en électricité ho amin'ny ménage eto Madagasikara. Mitaka karazana akora stratejika ny fialana amin'ny fampiasana solika sy ny firosoana amin'ny fampiasana angovo madio. Ny fiakaran'ny fitadiavana ireo akora stratejika toy ny cuivre, lithium, nickel, cobalt, graphite, terre rare sy ny maro hafa izay mety hitombo avo 4 eny amin'ny taona 740. Opportunité satria mahatonga n'ilay ataontsika hoe miena zany ny émission ana CO2 raha ohatra zany ka misy ilay fampiasana an'ireo fitrandrana an'ireo minerais de transition ohatra hoe nickel, cobalt, ny graphite dia makany amin'izay hoe fampiasana ny angovo azovozina zay fa nefa menace ihany koa izy io satria misy fiantraikany be dia be amin'ny environnement, amin'ny rano, amin'ny tany sy ny maro hafa ny fitrandranana izy io. Fantatsika tsara fa ny exploitation minière dia mila rano be dia be izy io dia dikan'izay zany rano zany no victime voalohany an'ilay fitrandrana an'ireo zavatra ireo. Faharoa manarakarak'izay mila tany ihany koa araka ny nazavain'ny docteur Lanirina teo hoe ny raha mahazo une tonne na cuivre izy teo dia mila 10 000 tonnes ana terre. No tanterana androany ny atrikasa mikasika ny fanamby amin'ny firosoana amin'ny famokarana angovo madio eto Madagasikara. Fanontaniana napetraka tamin'izany ny hoe inona avy ireo paikady sy vahaolana afaka haroso ahafana miroso amin'ny fampiasana ireo angovo madio. Efa mamokatra sy manondrana ny sasany amin'ireo akora stratejika i Madagasikara ary mety hitondra anjara biriky amin'ny toe-karem-pireneny zany. Saingy ny fitrandahana azy ireo izay mety hampitombo ihany koa ny voka-dratsy efa tsapa amin'ireo mivondrom-piarahamonina voakasiky ny fitrandrahana. Antony tsy maintsy anarahana ny tsakany sy andavany ireo voalazan'ny lalàna eto amintsika, indrindra eo amin'ny lafiny ny tontolo iainana. Dia misy an'ilay zo fototra arovan'ny lalàna amin'ny tontolo iainana eto amintsika le charte de l'environnement fampandraisana anjara ny pirenena amin'ny fanapahan-kevitra rehetra sy ny fitantana amin'ny tontolo iainana dia antsonina amin'ny consultation publique ny fomba entina ny olona ao anatin'izay. Dia rehefa any amin'ny farany amin'izay aravina izy ireny, aravina le an'ilay technicienne zany amin'ny teknika ao zany misy zavatra be lehibe misy mivezivezy ao, tsy ampy ny vaovao, tsy ampy ny arifentrapetraka reo eto fa ampitomboy. Dia misy fifanakalozanao zany dia ohatray koa le ry amin'ny miaraka amin'ny pirenena sy ny mponina ry consultation publique iny koa zany misy fifanakalozana foana koa. Dia rehefa any amin'ny farany reo aravina, dia rehefa miravina zay dia misy boky nandraikitra zay vokanao ain'io cahier de charge environnemental. Hita amin'izay zany reto daholo ny andraikitra mitantana tetikasa ao anatin'ny tetikasa anankiray dia tolotra an'ilay tantana tetikasa. Ilaina araka izany ny paikady pirenena momba ny akora stratejika ahafahany Madagasikara mahazo tombony amin'ny fitrandahana ny arenananany sy miantoka ny fitsinjarana aradrary ny ireo tamberim-bola ho an'ireo vondrom-piarahamonina marefo voakasiky ny asa fitrandrahana. Fa inona sy ny krizy aorian'ny fifidianana hoy ny vondrona mpanohitra G5 manoloana ny tsy fiainon'ny fanjakana ireo mpiantsehatra isan-tokony. Vahaolana tokony sy ny fifidianana madio ialana amin'ny krizy ny fanatanterahana ny fikaonandrom-pirenena araka ny fanambarana nataony ity vondrona ity androany teto Sanosy. Fanadidina mikasika izay entiny onona saina. Hatramin'ny androany tsy mbola nahenona feno ny fitondram-panjakana manoloana ny fitakindro antoko politika sy firaisamonim-pirenena ary herivelona maro ny amin'ny tokony sy ny fikaonandrom-pirenena. Tranga izay mampanao ny eo anivon'ny vondrona antoko mpanohitra G5 araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany teny Anosy. Ny fikaonandrom-pirenena izay ahafana misoroka ny krizy ary tokony ho tanterahana aingana izany raha ny fomba fijerin'izy ireo. Tsy maintsy tanterahana amin'ity taona 2024 ity ny fifidianana filoham-pirenena ho fanajana ny lalam-panorenana. Melo izany anefa dia tsy maintsy tanterahana ny fikaonandrom-pirenena andraisan'ny rehetra anjara
andinihana sy hitadiavam-bahaolana amin'ireo teboka manaraka ireto lalam-pifidianana sy lisy mpifidianana ary ireo rafitra hikarakara ny fifidianana ekeniny rehetra sy ny ACC mba ho vahaolana. Andinihana ny hofanarenana ny firenena izay latsaka lalina ao anaty fahantrana sy krizy lalipaka miverimberina. Noho izany, miantso ny fitondram-panjakana mba handray ny andraikitra tandrify azy araka ny voalazan'ny lalam-panorenana ao amin'ny 9/2020. Tsy tokony hisy fanoliana ny fikarohan-doam-pirenena na izay mety ho fiantsoana azy ho hiatrany ity vondro ny antoko-panohitra ity fandraisany hery-velona rehetra anjara. Ny G5 izay ahitana ny vondrona panorama, RMDM sy antoko politika maro hafa. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana manakaiky fifidianana izao, antoko politika maro izay tsy fandre matetika no mampiakapio sy mitambatra. Andrasana izay ho akon'izay fivondronana izay eo amin'ny fiainam-pirenena ankapobeny. Eo ihany koa ny fanatanterahana ireo adidy aman'andraikitra amin'ny maha-antoko politika toy ny fanaintanana ny olom-pirenena, isoratra sy anamarina ny anarany anatin'ny lisy mpifidianana, fa ihany koa ny fandraisana anjara amin'izay fifidianana ho avy eto amin'ny firenena amin'ny maha-antoko politika ny antoko politika. Tsy any amin'ny komina ambanivohitra ihany, maro ihany koa ireo tsy mbola manana kopia nahaterahana eto Antananarivo renivohitra. Tsy fananana kopia izay mitarika fahaverezan-jo maro toy ny zo hianatra sy zo hifidy, ka nahatonga ny komina Antananarivo renivohitra hikarakara ny hetsika kopia vaobe. Fanadidina. So fototra voalohany tokony hositrahan'ny zaza ny fananana ny kopia nahaterahana. Ho an'i Madagasikara, olona 410 latsaky ny 20 taona no tsy manana izay kopia nahaterahana izay araky ny tatitra navoaka ny UNICEF. Izany hoe manodidina ny ankizy 2.5 tapitrisa manerana ny nosy. Isan'ny antony iray mahatonga ny tany fidirana an-tsekoly ho ambany eto amintsika ny tsy fananan'ireo zaza ny kopia nahaterahana. Ankoatra ny tsy fisitrahana ny zo hianatra, tsy afaka mandray anjara amin'ny raharaha miseho eto amin'ny firenena ihany koa toy ny fifidianana ireo olona tsy manana ny kopia nahaterahana. Noho izany antota taratasy ilaina ahafahana mahazo ny karapanondrom-pirenena. Tranga izay hita na amin'ny tontolo ambanivohitra na andrenivohitra. Araka ny fanadihadiana nataon'ny UNICEF hatrany, any Mahajanga no manana tahambony amin'izay olona tsy manana kopia izay mahatratra 770 isanjato raha manodidina ny 7 isanjato ny eto Antananarivo. Ho an'ny eto amin'ny boriboritany fa-4 sy boriboritany fa-2 anatin'ny komuna Antananarivo renivohitra, olona manodidina ny 409 no vinaina hisitraka ny kopia mandritra ny hetsika kopia vaobe. Lisy moa sana dia eo ny hoe maha-vulnérable an'ilay olona, zany hoe marefotra zareo dia sairina izy amin'ny fivelomana dia tsy nanao kopia satria ny lalàna zany dia miteny hoe 30 andro reny nahaterahana no fe-potoana ahafahana manao ny kopia. Dia ireo be da be zany no tsy afaka nanao an'izay dia iray volana ka hatramin'ny 70 taona no fe-peritra azon'ny kopia androany. Dia manaritra dossier ny olona rehefa avy nanao fanaintanana ny fokotany, dia manaritra dossier ny olona, dia rehefa avy nanaritra dossier dia jerena daholo ny dossier, dia ao ny visite somatique sy ny andininy anankiray fotsiny izay. Dia rehefa mahazo zany izy amin'ny fitsarana androany dia mahazo kopia ao aoriana kely. Nisy ny hetsika kopia faobe no karakarain'ny komuna Antananarivo renivohitra tetsy Andrefanambojanahary niarahana tamin'ireo mpiara-mombonantoka. Itoy ny hetsika hoy ny tompon'andraikitra ka olona manodidina ny 2 arivo alina no vinaina azo ny kopia nahaterahana eto Antananarivo renivohitra. Hoarina amin'ireo firenena afrikanina tara ny fandraisana ndraikitry ny fanjakana malagasy ho an'ny fiahina ara-tsosialy, indrindra manoloana ireo olona manana fahasembanana, nandritra ny fizarana vatsitsindro sy tosika fameno, 220 faingo 4 isanjaton'ireo olona manana fahasembanana no natsiaro ho natao anjorobala raha ny antotanisa voaray. Fanadidina mikasika izay itony Daniela Minorso. Tsy misy hatreto ny fampiarana ny politika mazava, andraisana tanana ireo olona marefo nandritra ny vanim-potoana ny krizy ara-pahasalamana COVID-19 teto amintsika, raha ny vokatry ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny autisme Madagasikara. Ankoatra izay, nateo aza ny tedi-bola natokany ny fanjakana ho an'ilay tetikasa fehina ara-sosialy ho an'ireo olona marefo, tsy voafatra mazava anatin'ny tedi-bola ireo olona manana fahasembanana. Antony anaovan'ny autisme Madagasikara antsoava amin'ny tokony hanamafisany fanjakana ny politika hoentiny hiahina ny sosialy mponina indrindra ireo olona tra-pahasembanana. Vitsy dia vitsy ny olona manana fahasembanana sitraka an'ireny fanampiana ara-tsosialy ireny, indrindra ho an'ny manana fahasembanana tsy hita maso. Hita ihany koa fa maro ihany ny olona manana fahasembanana mahafantatra ny zo amin'ny izay tokony hositrahany ao anatin'ny maha-olom-pirenena anazy
kanefa ny mbola vitsy izy ireny no mahazo an'izay fanampiana fisitrahana ny filet de sécurité sociale izay. Miovaova araka ny firenena iray ary mitombo isa-taona anisan'ny olona autiste amin'ny ankapobeny iray ao anatin'ny 100 no ahitana azy ireny raha ny fanadihadiana nataon'ireo tompon'andraikitra. Olana eto amintsika, vitsy ny olona afaka mandray tanàna ny fitsaboana ireo olona autiste eto Madagasikara raha ny fanazavana. Maromaro moa zany ny ataontsika hoe recommandation izay torohevitra izay nataon'ny fikambanana autisme Madagasikara tao aoriana fanadihadiana izay miantefa any amin'ny fanjakana, miantefa any amin'ireo mpamatsy vola, miantefa ihany koa eo amin'ny ratsamangaikan'ny ataontsika hoe vondron'ny mpanampy any Madagasikara sy ireo fiarahamonim-pirenena ihany koa. Amin'ny ankapobeny ilay izy dia hoe tokony ampitomboana ny vola izay entin'ny fanjakana manao an'izay tantsory karaty sosialy izay ho an'ny vahoaka malagasy fa indrindra ho an'ny olona manana fahasembanana, indrindra ho an'ny olona manana fahasembanana izay tsy hita maso. Mety amin'ny lafiny maro izay ary ataoko hoe tokony ary afaka atao tsara izay eto Madagasikara. Nandritra ny fizarana varitsiny sy tosika fameno, 2.7 isanjaton'ireo olona manana fahasembanana no natsiaro natao androzorom-bala raha natotanisa voaray. Izy ireo izay tsy misitraka fihina raha tsy asialy ihany koa ny 7.5 isanjato raha io atotanisa voaray io hatrany. Ho fanatsarana ny fihina sy fandraisana tanana ireo olona manana fahasembanana no tanterahana androany ny adi-hevitra sy fanakalozan-kevitra niarahana tamin'ireo fikambanana tsy miankina sy ny solitenan'ny ministera. Nandritra izany ihany koa no nanehoana ny voka-pikarohana natao mikasika ny fihina ireo olona manana fahasembanana nandritra ny vanim-potoana ny COVID-19 ny taona 2022. Namoaka tanora misa 9 ny ao anivon'ny tetikasa life skill fanohitra androany maraina tao amin'ny palais de sport Mahamasina tetikasa iray ho fampandrosoana ny tanora amin'ny fandiniana ny kolotsaina sy ny hoaviny. Richela Rabenarivo. Mamolavola ny tanora anana ny asa fandrarana eo amin'ny sehatry ny asa no fototra hijoroany ny tetikasa fanohitra. Malohan'izany, manana foto-kevitra voizy natanteraka ity fanohitra ity, toy ny mitsinjo ny fiasian'ny fandrarana, asa ho an'ny tanora, fahasalamana, fiarovana ny tanora, ny fampialam-boly sy ny fandriampahalemana eo amin'ny samy tanora. Ity paikady ity izay niforona ny taona 2022, natao fizakantena ny tanora amin'ny hoaviny. Malohan'izany, ankizy miisa 4 amin'ny andiany voalohany no nizarana taratasy mari-pakasitrahana androany. Asa fampandrosoana ny tanora dia ezaka lavitra dia ao anatin'ny dingana voalohany ao anatin'ny dingana kely izay mifameno moa ao anatin'izay ahafahana mampandroso ny tanora ny zavatra nataontsika androany. Azo tsy ahivina hoe tanora iray mandroso no afaka hampandroso fiarahamonina ary fiarahamonina maromaro mandroso no ahatonga firenena mandroso. Dia izany hoe raha mijery lavitra isika mijery lavitra ezaka dingana iray ao anatin'izay fampahaleovan-tena ny tanora izay. Mikatsaka ny tsara kokoa ny tanjona ary fanombana tanteraka ny toe-tsaina ho fananana viana. Maro tokoa ny zavatra tokony ho ataon'ny tanora amin'izao ankehitriny vanim-potoanantsika izao. Atomboka amin'ny toe-tsaina aloha izy izany satria ny toe-tsaina raha marefo dia tsy tonga amin'ny tanjona atao mihitsy. Ka noho izany mila miditra fikambanana maro toy ny fikambanana any ampianarana, fikambanana amin'ny resaka sehatr'asa maro satria izy ireny tokoa mantsy no tena ahafahana fototra voalohany indrindra mampijoro ny fiainana ho avy anariana izany. Izany hoe raha te hanana ho avy mamiratra eo amin'ny fiainana dia mila fahasahiana koa aloha voalohany indrindra satria ny fahasahiana no mitarika anao ho lasa lavitra. Raha tsy hivina, 300 ny tanora no nisitraka ny fahavitan'ny fianarana ambony eto Madagasikara, kanefa 100 amin'izany amin'ny ambaratonga voalohany, raha toa ka 12 eo amin'ny ambaratonga faharoa, ary 700 kosa no tsy nahita fianarana. Misokatra ankehitriny andiany faharoa amin'ny fifananana Prix Pierre Castel iarahana amin'ny Star Madagascar, tanjona amin'izany ny fanampiana ireo mpandraharaha malagasy misehatra amin'ny famokarana sy ny indostria ny fanazavana. Fanadidiny.
miditra amin'ny andian'ny faharoa ankehitriny ny fifaninanana prix Pierre Castel ho an'ny eto Madagasikara. Fifaninanana natokana ho an'ireo mpandraharaha malagasy 12 hatramin'ny 5 taona mipetraka sy mpisehatra eto an-toerana. Natao izany ho fanohanana ireo orinasa misehatra amin'ny tontolon'ny famokarana. Misy ny dingana raina mandritra ny fifaninanana raha ny fanazavana. Isokatra manokana 3 aprily izao ny fandraisana ny anaran'ireo mpifaninana. Izy io ao aorianan'izy io dia isy ny sélection de dossier izay ho ataonay eto anivon'ny Star sy ireo mpiara-monina nantoka aminay ahafahana zany mamoaka ireo dossier anakenina izay hita fa tena manana potentiel indrindra ary izy ireo no ahazo ahazo formation ary ahazo ihany koa roa ao anatin'izy ireo ahazo ihany koa financement 15 000 € ny laharana voalohany ary 10 000 € ny laharana faharoa. Izany tsy maintsy orinasa malagasy ary ny orinasa malagasy izay efa manana existence légale mariana foana izay zany hoe misy carte statistique NIF ny manana ihany koa izy eny moa tsisy tsy efa manana une année d'existence zany hoe tokony efa misy bilan comptable ny taona 2024 farafaharatiny zany. Ifarana ny fahatelon'ny volana Mey izao ny fandraisana ny anarana ho an'ireo mpifaninana amin'ny prix Pierre Castel raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Ho amin'ny maresaka any ivelany, iray volana mahery taoriany horohorontany mahery vaika tao Turquie manao antsoavo mikasika ny fitsaboana tsy zarazary misy any an-toerana amin'izao fotoana ireo fikambanan'ny mpitsabo. Mbola maro ireo mipetraka any anatin'ny trano fandraisana ireo tsaboana ary miaina anaty fasahirana tanteraka ary ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Ao Kirikanina, efa ho iray volana mahery izao no seholin'ireo horohorontany, mbola mitohy hatrany ny fanadiovana an'ireo trano niotsaka. Tanàna olo tanteraka ny toerana amin'izao fotoana ary tsy azo hipetrahana intsony ireo tranonrodana nandritry ny loza. Hita miparitaka manerana ireo tanàna ny trano natokana handraisana ireo tsaboana. Maro amin'ireo olona mipetraka eny an-tsisin-dalana no velon-taraina amin'ny fepetrahianan'izy ireo. Tsy misy ny jiro, tsy misy ihany koa ny rano. Amin'ny alalan'ireo fanampiana avy amin'ny fikambanana musulman no ahafahan'ireo mponina misakafo, fanampiana izay ilaharana ho an'ireo zaza sy vehivavy. Dia izay ihany koa mamahana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV ho amin'ity alina ity. Isaona isika rehetra ny tokantrano nanaraka izany hatramin'ny faran'ny ekipan'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV kosa dia manome fotoana anao ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.